Voalohany vavony dia tonga nitsidika ireo niarambona teny amin'ny hôpitaly AJR maraina io ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra ary nanambara fa tokony hisy ny fiara-miasa eo amin'ny fitsundrana sy ny tanàna Antananarivo. Tokony hiara-iasa ny tanàna Antananarivo sy ny fitondram-panjakana mahakasika ny filaminana sy ny fiarovana eto an-drenivohitra. Nangataka fihaonana amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny ben'ny tanàna Antananarivo manoloana izany. Efa niantson'ny président Hery Rajaonarimampianina mihitsy andro amin'ny maraina nangataka fotoana aminy hoe ahoana fiara-miasa satria tsika eto amin'ny Antananarivo ary izy filoham-pirenena dia tokony miara-miasa tsara zany tandrovana ataony momba ny sécurité hoe atao tsara mihitsy satria ny Antananarivo zao efa natao iray volana milody efa ny sécurisé fa ny teny Mahamasina tsy fantatro mihitsy na izara moa tsy nahazo invitation mijery teny dia tsy fantatro hoe ahoana ny tena fipetrany raisany zareo fa na izany koa sara tokony ao anatin'ireny sécurité reny tokony tena hoe misécuriser ny vahoaka izy. Tonga niverina nitsidika ireo naratra manohy fitsaboana eny amin'ny hôpitaly AJR ny ben'ny tanàna Antananarivo sy ireo mpiara-miasa aminy ary nanambara ramatoa ben'ny tanàna fa vonona ny hanampy ireo niaram-boina ny tenany aoriany ny fitsaboana. Nanafatra n'le renireny hoe rehefa mivoaka ka tena mbola misy fahasairana be dia aza misalasala manatona ny commune zany. Mahakasika ireo mikasanao hetsika an-dalambe dia nanambara ny ben'ny tanàna fa tokony rosa amin'ny fampiresahana mialoha ny anaovana hetsika mba tsy hisiany ny fampivoriana olona ankalamanjana.